Araka ny fotoanan'ny fanomezana tompoko lasy tompoko vafy tafaraketo sika ao anatin'ity fotoanan'ny fampalalam-baovao amin'ny teny malagasy ity katroka tsara ny amin'ny valora ary dia asainy ampanajana ianao anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany izay ny resaka politika io no anomboantsika ny fotoana amin'ity takariva ity isolo tena ny antoko ABA amin'ny fifidianana filoham-pirenena ho tontosaina eto amin'ny firenena amin'ny fafitony volana novambra ho avy izao ny jeneraly Jean Ravelonarivo tonga nanatitra ny antota taratasy filatsahako fidina tena anivo ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny solotenany tamin'ity androandroany ity. Isan'ireo handray anjara amin'ny fifidianana izay ho tontosaina eto anivon'ny firenena ny antoko ABA amin'ny alalan'ny jeneraly misotro ronono Jean Ravelonarivo. Tonga nandatrany antota taratasy filatsahako fidina teo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana tetsy Amboda ireo solotenany antoko androany. Misongadina androany dia ny fanaterana ny antota taratasy fanambarana ny filatsahako fidina andriamatoa Jean Ravelonarivo jeneraly misotro ronono ary premier ministre teo aloha. Ny antony fametrahana ny dossier moa dia natao araky ny lalàna velona ary dossier feno matoa azo androany ny récépissé. Manentana ny vahoaka malagasy rehetra handray andraikitra sy hiaro ny safidiny manoloana fifidianana izay ho tanterahina eto amin'ny firenena ny eo anivon'ny antoko ABA androany. Nanentana ny vahoaka tsirairay avy ihany koa izy ireo mba hanamarina ny lisy mpifidianana eo anivon'ny fokontany misy azy avy.